Ie, miarahaba-tsika rehetra ndray mpanaraka ny fandaharana kely ireo ka amin'ity alatsinainy mahafinaritra fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ity. Mandroso amin'ny fotoana tsy miandry elaela mihitsy fa avy hatrany de misosotra ny Lamborghini le fotoana zany de voiture de sport. Mankasitraka antsika rehetra hiaraka ao anatin'ity fandaharana ity sika mareo miaraka aminareo isaorana ny ekipa rehetra miaraka amintsika ny amin'ny any ambadika any zany lafin'ny teknika, ary faly, ary tsika, ary tahiry mpanao montage sy ny ekipa rehetra ao amin'ny radio ihany koa de mandeha ny fandaharantsika amin'ny aoriana ny fampahalalam-baovao ny ny radio zany de mandeha ty fandaharana ity de arahanao eto amin'ny fahitalavitra aoriana ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra ary alarobia misy ny famerenana ny fandaharana ndao ary. Ny rugby no anomboantsika ny fiarahana zany satria nisy ny lalao championnat section avaradrano Elite 1-2 zany natao teny amin'ny kianjan'ny Malakam ny farany herinandro teo lalao manasa-dalana izy ity nafana ny lalao rugby ihany koa moa zany ny fifandonana mahafinaritra foana mijery an'izany rugby zany mba manan-drama mijery hoe ohatra ny ahoana ary mijery an'izany rugby zany fa tena milay de entsika mahita ny ambiance ohatra ny ahoana zany fiarahana ao anatin'ny olona mpakafia ny rugby sy ny rugby rehefa jerena mivatana eny ambonin'ny kianja eny. Ndao raha tsika mikasika an'izay lalao ny championnat ny section avaradrano izay. Va bien, coloca sorte. Tafiditra ao anatin'ny dingana lehibe amin'ny fifaninanana ny championnat section avaradrano sokajy Elite 1 sy Elite 2 anisan'ny lalao ny tontosaina teny amin'ny kianjan'ny Malakam ny fiaonan'ny RCA Anjanahary manao akanjo mena sy ny CRDA Akorondrano manao akanjo manga. Ny farany tamin'ny isa 7 ny lalao ka ny RCA Anjanahary no mitondra ny fandresena raha toa ka tsy navita nanohatra kosa ny CRDA Akorondrano. Ny lalao arahantsika tsara dia ny RCA Anjanahary manao akanjo mena sy ny CRDA Akorondrano manao akanjo manga. Resy ny RCA Anjanahary 7-7 ny CRDA Akorondrano. Miankina amin'ny vokatra ny lalao manasa-dalana kosa ny famaritana ny fandaharam-potoana amin'ny lalao famaranana. Raha ny fanazavana mpikarakara dia kasainao tontosaina amin'ny volana septambra ho avy zao izany. Manasa-dalana ny section rugby avaradrano amin'ny sokajiny première division Elite 2 sy ahitana ny CRDA Akorondrano sy ny RCA Anjanahary. Ny lalao manaraka izay ahitana ny Sabotsana Mena sy FTA Anjanahary. Miankina amin'ny vokatra androany no afahana miroso amin'ny dingana famaranana tanteraka izay ho vinavinaina amin'ny volana septambra miankina amin'ny fandaminana kianja nefa no mahakasika an'izay. Laza ny mpikarakara fa miankina amin'ny vokatry ny manasa-dalana no amaritana ny famaranana amin'ny volana septambra izao.
Anisan'ny olana mbola sedrain'ny section avaradrano ny tsy fahampian'ny kianja. Manoloana izany dia manao antso avy izy ireo amin'ny tompona ndraikitra sy ny mpikarakara mba hijery ny vahaolana ahafahana mampiroborobo ny taranja. Somary manano olana eo aminay sy manano sarotra kely aminay eo amin'ny resaka kianja satria raha ny kianja navaradrano dia misy ihany izy io raha ao Saboatsanamehana, Akady kely, eo ihany koa ny kianja ny Anosy Avaratra fa izay tena ifandimbiasana amin'ny foty dia lasa manano sarotra aminay zany ny fanatanterahana ny lalao tokony zotra aingakaingana dia lasa mitarazo izay tokony efa lalao efa tokony vita zao lalao amin'ny division voalohany izao lasa aty amin'ny volana septambra vao miditra amin'ny lalao famaranana tanteraka. Ankoatra ny fifaninanana tanjona lehibe amin'ny fikarakarana izao championnat izao ny famantarana sy fanomezana sehatra ireo mpilalao mba ahafahana izy ireo maneho ny talentany sy mampivoatra hatrany ny fahaizana. Tanjona moa tsy miofo amin'ny mahavaratrano azy dia mamoaka foana ny ekipa hiakatsany amin'ny sokajy ambony ny avaratrano dia amerina ny avy teknikan'ny sy mpandray anjara ao amin'ny section izay toy nireo fa teo aloha maharany avaratrano resana dia efa mamoaka foana ny ekipa miakatra ao amin'ny sokajy ambony na ny top 20 zay na ny régional zay na ny top 12 dia manana solotena tamin'izany foana avaratrano ka amin'ity ny tanjona avaratrano dia tafiditra an'ireo club anankefatra izay solotena avaratrano anao intersection dia karana ao amin'ny régional dia izay ny tanjona amin'ity zany ho tafapetsaka sy tafaverina ny mahavaratrano ana avaratrano. Miandry ny fahavitany ny dinga manasa-dalana araka izany ireo mpakafy mialoha ny andraisana ny lalao famaranana izay kasaina atao amin'ny volana septambra. Mbola fanamby ho an'ny section avaradrano kosa ny fahazahoana ny kianja ampy ho fambarosoana bebe kokoa ny taranja. Vita ny lalaon'ny rugby ivadika kely anatin'ny baolina kitra antsika ny foot à 4 zany. Mety miresaka tsika hoe manimba baolina izy amin'ny foot à 4 zany. Tsia satria eto amintsika zany ny toerana kely ny eto manana kely ny toerana ihany koa vitsy dia tsy alovy ary mba manao fanatanjahantena ao anatin'ny terrain somary kelikely mahafinaritra foot à 4 izay no karakarainy ny solombavam-bahoaka voafidy teto Antananarivo fahatelo tao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra foot à 4 izay. Tanjona moa zany dia hoe ampirahina ny tanora dia ampanao fanatanjahantena ny tanora ary indrindra ihany koa hisorohana ny fidorohana sy fisotroana zava-mahadomelina andao raha antsika mikasika an'izay lalao ny foot à 4 izay. Polisa pasy afian'iza le dimy toerana baoly zany any amin'ny zanokely Tavazy. Tanora avy amin'ny fokontany samihafa no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Ankoatra ny fifaninanana sy ny fialamboly, natao ihany koa ho sehatra iray hanofanana ny tanora amin'ny fahamatorana, fifanajana ary ny fiara-miasa sy ny fanatanjahantena. Hitan'ireo kintana kely be dia be ireo ary mino fa ny zavatra ohatr'izao no mahatonga andreo mety ho any amin'ny tontolon'ny matianina rehefa anirina any ka ny toronao ohatr'izao zany dia mitsoky foana ny tena aloha manampy arak'izay azo atao. Ny farana tamin'ny fandresen'ny Royal Star teo amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona ny fifaninanana. Ho an'ny mpikarakara
mbola maro anefa ny olana sedran'ny tanora indrindra amin'ny fahateren'ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena. Na zao fotsiny aby hitantsika zany olana be dia be ny tanora tia hisehatra amin'ny fanatanjahantena, mana-talenta fa ny resaka terrain fotodrafitrasa zany aloha dia tena tsisy. Hitantsika hoe zao ny terrain ampiasaintsika amin'izao fotoana izao tsy mba manana tsika na dia hoe terrain municipal communal mba apetraka ho an'ny tanora ary fa mandoha vola daholo ireny. Dia itony zao dia tena terrain hoe tsy natokana ho an'izany fa eo amin'ny finiavan'ny fikon'olona sy ny fokotany sy ny mikarakara dia mahavita mandray match ohatr'izao ihany. Ka ny teny antsika moa zany teo mba tokony hijery ireo mpitantana zany na eo anivon'ny commune na eo anivon'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tanora mba hijery hoe ahoana ny fomba hanampianan'ireo fampitaovana zany ho an'ireo tanora be dia be mana-talenta aty anatin'ny fokotany sy ny kartie rehetrarehetra. Olana sedran'ny tanora ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena. Anisany antony nanosika mpikarakara hifidin'ny endrika foty akatra ihany koa izany fahateren'ny toerana izany ahafahana manao fanatanjahantena. Na dia vitsy ary ny fotodrafitrasa dia ezahana ny mamorona sy hanomezana sehatra ireo tanora maneho ny talentany sy mampivelatra amin'ny fahaiza-manaony. Satria tsy manana terrain ingesitsika io na be ny terrain dia tsy maintsy misadapy amin'io moa zany dia 4 ny zankan'io dia fota 4 ilay izy. Izay ilay izy raha sitraponao dia tsy mavita fota 11 mihitsy ary fa noho amin'izay araka ny tena izao ny fotodrafitrasa tsy misy dia nefa antsika koa zany atao sakana fa ny tanora ny ankizy mila milalao dia ataontsika fota 4 io rehefa hoe izay aloha mba ahafahan'ny ankizy sy ny tanora miala voly amin'izao. Tanjona moa zany dia hoe ny fanatanjahantena dia anisan'ny fitezany rehefa voataiza ny ankizy amin'ny fanatanjahantena dia misy discipline ho azy izy ao amin'ny fiainany. Manampy azy zany amin'ny fianarany na amin'ny fiatrehanany izay ho avy rehetrarehetra eo manala azy amin'ny resaka mety fandehanana amin'ny fisotroana sy ny zava-mahadomelaka rehetrarehetra ireny ka izay no tena tanjona fanatanjahantena dia anisan'ny lalana anankiray mety hitondra makany amin'izay fiainana tsara kokoa izay hoany tanora. Janona trantsika ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra izay fanomanana ny fiadinana ny fifaninanana eto Afrika zany ao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra izay satria ao anatin'izay fanomanana izay dia nisy ny super coupe zany hoe fifandonan'ny champion de Mada tao anatin'ny fifaninanana izay nandeha teo zany satria moa zany efa tapitra zao ny saison dia niditra tao anatin'izay super coupe kely izay CFFA Andoran'ny Fotsy sy ny FC Rouge no nifandona tao anatin'ilay lalao nisaraka telo noray ny CFFA no nivoaka mpandresy tao anatin'izay lalao mandroso izay teny avoloa no nitanterahana ny lalao mazava be misy ny lalao miverina ao anatin'izay lalao izay hoaratsika ny andinindiny mikasika izay. Nanjaka teo amin'ny lafiny teknika tanjaka ary indrindra fombiazan'ny famaranana ny CFFA nahazo tombony aingana teo amin'ny lalao ny tompon-dakan'i Madagasikara ka itoky mpanafika avy amin'ny Disciple FC no nisongadina tamin'ny fizaram-potoana voalohany tao aorianany ezaka rotsina hitambokatra natafiditra baolina voalohany itoky teo amin'ny minitra 7-20 tao aorianany fanafiana teo avoan'ny kianja tsy la tao aorianan'izay mbola izy ihany natafiditra ny baolina faharoa teo amin'ny minitra 4-30 tao aorianany baolina avy teo amin'ny ilany havanana no karakarain'ny Rado vody laharany Barea sady mpilalao an'ny Disciple FC. Niezaka namaly ny FC Rouge talohan'ny fiafaran'ny fizaram-potoana voalohany toko mpanafika ny Kosfa no nampiana ny elanelanisa teo amin'ny minitra 40 tao aorianany fanafiana teo avoan'ny kianja sy ny fandalovan'ny mpiandry Arato Kolikely rono ray araka izany no nitaritany CFA teo amin'ny fialan-tsasatra. Tamin'ny fiverenany rotota teo ambonin'ny kianja mbola nanona anindra ny CFFA nahazo baolina hitendry tao aorianany fakana ny baolina teo avoan'ny kianja ka nifanandrana mivatana tamin'ny Berni mpiandry Arato ny Ajesaya ary nampitombo ny elanelanisa 3-0.
Ankoatra ny vokatra natao indrindra hitsapana ireo mpilalao vaovao natsoin'ny ekipa rototo ity fihaonana ity samy niomana amin'ny fifaninanana afrikanina mantsy izy ireo. Ny CFFA hiatrika ny ligan'ny tompon-dakany Afrika ka Atsy Maorisy no anaovana lalao mandroso voalohany hifanandrinany amin'ny Lidjabato FC avy any Lesotho. Ya mbola misy eo amin'ny folo andro tapabolana io zany raha marina tapabolana ny omaly ny matsatsika karaha ohatra an'ireny ny fandehany tena izy anie ny fampiraisana an'le joueur vaovao le renforce le efa teo zany no hita dia adiny mpanazatra zay raha ny hitako teo zao efa mahany amin'ny 60% 60-70% ny fahamasahana ao anatin'le izy dia mino fa mbola misy entraînement mandritra ny tena olana antsika zao ny olana CFFA ny ao anatin'ny jiro ny any ao Maorisy fa ny tombotsika indray synthétique le terrain ao ny amin'ny retour indray bozaka le terrain zany zany anisan'ny handicap kely ny mpijery moa mazava ho azy ao anatin'izay fa anjaran'ny technicien ny sadapy tamin'ny zava-misy tsy izay akory ny excuse sahady fa zay ny tsy maintsy zarana zany an'izay zatra anankiroa zay iomananao anatin'le match anankiroa atao tsy zava-tsy mandresika mandresy ny ale dia mandresy ny retour na dia zavany an-tanin'olona zay fisainan'izay zany mila apetraka amintsika hoe mila mandresitsika mila tafavoaka amin'le hoe ty moa efa hirahira ny mpijery baolina hoe premier tour de vita io zany mila dinganina aloha dia hitantsika eo ny toerana fa za zao nahita teo na ny ekipa rotota samy tafapetraka tsara amin'le toerana tokony isy azy. Manahoana fahasalaman'ny mpilalao-tsika amin'izao 15 jours 10 jours avance. Ya ny FC Rouge zao nisy anankiroa vo teo zay zao mampalahelo kely ao anatin'io fa ny CFFA aloha iny tsisy naratra teo dia mbola ao tsara daholo. Ny FC Rouge kosa dia hiatrika ny amboaran'ny Confédération africaine ka ny Zambie no hanaovany lalao mandroso voalohany ka ny fanandrana amin'izany dia ny Red Arrows FC. Izay mihitsy ny manampy tena tamin'ny mpilalao io zany le rafitra mihitsy misy zavatra tsy mety akinko sanatria vava-miteny akinina any amin'ny tompona andraikitra amin'ny baolina kitra mihitsy zavatra io satria tsy dia fahitana azy tsy dia tena mitady tombotsoan'ny ekipa mihitsy zareo fa na fisin'ity lalao ara-parala iny ty ary ohatrany tsy fantatry zareo akory tsy fantatry zareo tompona andraikitra ny fédération zay ny amerenako eto foana misaotra ny FC Rouge nanaiky lalao ara-parala iny fa dia ilain'ny ekipa rototo ozanao teo hoe premier tour de vita le rafitra mihitsy satria lava loatra le azo lazaina hoe vacances an'le mpilalao zany dia ny any amin'ny africain zany rehefa hiatrika lalao africain ohatrany izy efa ao anatin'ny championnat mahazo tombony kokoa izy ka so ihany fa nisy an'izao lalao ara-parala iny zao mba ahafahana hoe mety hoe elana amin'izay premier tour de vite zay ngamba satria ilaina ny rythme de match resaka teknika izy ilaina ny rythme de match. Mbola misy olana ara-pitantanana sy ara-bola nefa raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra voalohany avy amin'ny FC Rouge. Nanambara fa mbola tsy nisy ny fanampiana avy amin'ny fédération ho an'ny fandraisana anjaran'ny club amin'ny fifaninanana afrikanina ka miantso ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny mba hijery akaiky ny zava-misy. Raha fanampiana avy any amin'ny fédération aloha zany no antaninareo tsy misy hatreto aloha zany tsy misy na zany na tsy zany nefa ny mbola miandrandrany zany zahay satria tsy moramora ny zavatra mbola miandry anay hatramin'izao zany mbola mipetraka hoe any Zambia ny match aller dia ao Maorisy ny match retour mety hoe mba azahoana tombony kely kokoa ao Maorisy amin'ny resaka hoe pourcentage na victoire zany fa no eto manana mbola matoky sy mananteny zay fa anampy anay ny fitondram-panjakana koa ny tian'le taranja fanatanjahanteny mino fa tsy amelanay izy satria voninahim-pirenena koa le ho arovana fa tsy hoe anay rery na hoe voninahitra na fokotany eto Madagasikara fa tena voninahim-pirenena ny malagasy ny joro sy anao match any fa tsy ny FC Rouge rery tsony. Na dia teo aza ny fandresena azon'ny CFFA mbola fotoana fanomanana ho an'ny ekipa rototo izao. Mbola hifandona indray ny CFFA sy ny FC Rouge amin'ny lalao miverina sy ny fanomanana izay ho totosaina ny alahady ho avy izao eny Avoloha ihany. Vadika kely ao anatin'ny tontolon'ny baolina ny basket ndray tsika ao anatin'ny basket U18
satria nisy ny fifaninanana izay nikarakarainy ny commune Alasora natokana ho an'ny tanora ho an'ny commune Alasora reriana izay fifaninanana basketball U18 izay mbola fifanitsanana isam-bondrana moa zany no mandeha amin'izao fotoana izao. Zany rehefa tena mafy izay fifandonana ao anatin'izay tontolon'ny fanatanjahantena basketball izay satria samy te ho tafakatra ao anatin'ny phase finale avokoa ny rehetra. Andao raha antsika mikasika an'izay. Ekipa misy 12 no nandray anjara tamin'ny tournoi de vacances basketball latsaky ny 12 taona. Fifanitsanana ihany no natao ary ireo tanora monina amin'ny commune Alasora no afaka mandray anjarany amin'izany. Tafiditra amin'ny andro fahatelo ny fifanitsanana ka samy miezaka nitady fandresena ny ekipa mba hanamafisana ny vitany amin'ny dingana manaraka. Anisan'ny lalao narahana amin'ny fifandonan'ny Ghost manao akanjo mavo sy ny Soma manao akanjo manga. Ny fampitadina nandritra ny lalao ny rotota ka samy miezaka nampiseho ny fahaizany teo ambonin'ny kianja. Commune Alasora moa dia mikarakara amin'ity lalao basket U18 moa zany tam'ty dia lalao tournoi efa fataon'ny commune foana fa tam'ty taon'ity no nisy ny U18 aloha. Mino fa ny aorianan'io dia hisy ihany ny Open Senior ezahana ho tapitra alohan'ny fidirana moa ilay izy fa ny fotoana dia mety tsokotratra ao anatin'ny éliminatoire moa zany tsika amin'izao amin'ny volana any miditra fazy. Mitohy araka izany ny fifanitsanana ary mbola andrasana ireo lalao manaraka izay hamaritra tsikelikely ireo ekipa azo ny tapakila hiatrika ny lalao famaranana. Farany dia iresaka ny fanatanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanantsika na championnat national paralympique 2026 zay no resahantsika manaraka. Notontosaina teny amin'ny kianjan'ny Barea Mamasina zay lalao izay ary tamin'ny farany herinandro teo ihany koa no nanaovana ny lalao famaranana. Misy asivy ireo karazana lalao natao tao anatin'izany dia tafiditra tao anatin'izany ny basket lalaovina amin'ny fauteuil zany dia hoarantsika ny mikasika izay. Betsaka ny zavatra tsara ho fantatra ao anatin'ity tontolon'ny fanatanjahantena natokana ho an'ny olona manana fahasembanana ity. Ndao ary.
Totosany sabotsy lasa teo teny amin'ny kianjany Barea Mamasina ny lalao famaranana ny championnat national paralympique 2026 fifaninanana natokana ho an'ireo mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana natratra sivy ireo taranja ny faninanana tao anatin'izany. Izay nandraisan'ireo atleta ireo tamin'ny taranja misa sivy. Ny basket izay hitantsika eo lasivavy, ny tenisy lalaovina amin'ny fauteuil, ny athlétisme, ny natation, ny boccia, goalball ary ny pétanque. Ireo rehetrarehetra ireo dia nandraisana lasivavy avokoa izay navitrika dia navitrika ny mpanday anjara. Efa vita daholo moa ny ireo fifaninanana rehetra rehefa ny mamarana azy amin'ny fomba ofisialy androany dia ny fifaninanana basket sur fauteuil izay lalaoviny lasivavy ihany koa. Ny lalao hita amin'ny sary dia ny fifandonana teo amin'ny ekipa vehivavy avy amin'ny ligue Haute-Matiatra manao akanjo mavokely sy ny avy amin'ny ligue Atsinanana manao akanjo fotsy. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 29 ny ekipan'ny Haute-Matiatra. Akapobe moa zany efa mahazatra le zavamisy fa hatreto aloha zany ny olana efa tsy dia nahitana olana loatra ilay fifanitsanana nandeha araka izay nokasaina notanterahana ilay izy ary ny mahafinaritra izao hitantsika zao fa tena hoe amarana azy tsika. Ary eto dia mankasitraka sady ary misaotra indrindra ny ministera dia ny ministera tanora sy ny fanatanjahantena izay tena niara-ny asa sy nanohana izao hetsika izao. Tsy adino koa ny misaotra ny ministry ny mponina izay tonga nanotriny sy nanampy ara-pitaovana ho anay na tao amin'ny mpanombohana na tao anivony fifaninanana. Dia tena ankasitrahana feno azy ireo izany fifanohanana izany. Ho an'ny tompon'andraikitra ara-teknika efa mahazatra ny fifaninanana tahaka izao ary nilaza izy fa tsy nahitana olana lehibe ny fizotra ny lalao. Tanjona moa zany dia tahaka reny fédération rehetrarehetra reny manao ny championnat national ireo détecter ireo ekipa rezuera ireo ary mikarakara azy ireo eo anivony sehatra iraisam-pirenena. Izay marihana moa fa Madagasikara dia andray ny coupe des clubs des champions de l'Océan Indien izay tsy ela ho atao amin'ny farany volana oktobra hatramin'ny voalohan'ny volana novambra ho avy. Tsy mijanona eto toerana ihany anefa ny fanamby isolitenan'ny Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena eo anivon'ny ranomasimbe indiana ihany koa ireo mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana izay kasaina ho totosaina amin'ny volana oktobra sy novambra ho avy izao. Manana atleta azo atao hoe au niveau eny tsika amin'ireo sembana ireo fa anisany atao hoe niveau izy manana tena manana ary afaka mifaninana tsara ireo atleta nivelareo. Fa kosa ny atao hoe sakana ho an'ity taranja ity dia ilay fitaovana fampitaovana somary lafolafo ny fauteuil ny fitaovana satria ireo rehetrarehetra ireo zao dia fitaovana namboarin-tanana avokoa ary izay anisan'ny sakana tsy afahantsika mandray sehatra lavitavitra kokoa satria tsy maintsy manaraka norme isika manoloana izany. Efa manana traikefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Madagasikara mbola sakana lehibe amin'ny fanomanana ho an'ireo atleta ny tsy fahampian'ny fitaovana enti-manana sy ahafahana manantanteraka izany. Akoatra ny voka-pifaninanana tanjona lehibe amin'ity championnat national paralympique ity ny fanamafisana ny traikefan'ireo atleta fanomanana ihany koa ho azy ireo hiatrika ny fifaninanana ny iraisam-pirenena izay ho avy amin'ny volana manaraka izao. Izay ihany koa no mamarana ny kiririoka ohatrany hoe tsy tapitapitra izay dia efa tapitapitra ilay fandarana. Eny vetivetika elaela vaovao ny fanatanjahantena teo tantoerana aloha izany no narahantsika misaorantsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mba hanome fotoananao amin'ny heriny toy izao. Raha misy ny fiara-miasa tianareo atao dia misokatra malalaka ny varavarana ohatran'ilay varavarana eo ambany eo tena ngeza be mikodana be tonga dia ampidirinareo dia manome fotoananao amin'ny heriny toy izao misaraka amin'ny MBS Fahitalavitra sy ny MBS Radio.